Madagaskar. Andeha hoa ya kwa he Yundati retua Ifuha marai Milanja fangali Hangino atundangi kwa he. Appelé en malagasy ulacha, le terme champignon vient dans l'ancien français du XVIIIe siècle, champinuel par substitution de suffixe en, donc du bas latin campinolius qui veut dire petit produit des campagnes ou encore qui pousse dans les champs, et que dans la langue commune ce terme champignon désigne un organisme vivant, charnu, généralement constitué d'un pied surmonté d'un chapeau. Voilà, je l'espère, une très bonne présentation de la découverte de cette semaine, ce qui va être donc le thème de notre émission qui va porter sur les champignons de Madagascar. Plus particulièrement, ce sera un partage avec les ramasseurs de champignons qui savent bien identifier les champignons comestibles et utiles à l'homme. Et je vous promets qu'à la fin de cette émission aussi, on vous présentera une recette simple et délicieuse des ulachananjukas ou des champignons à la façon malagasy. Sans plus attendre, les champignons de Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est tout de suite. Aussi loin que remontent les sources, les champignons ont attiré les hommes pour leurs propriétés comestibles ou médicinales. Entre-temps, ils les ont aussi effrayés par leur toxicité. Historiquement, les premières descriptions en langue européenne datent du grec théophraste, c'est-à-dire entre moins 371 et moins 288 avant Jésus-Christ, qui observe que les champignons ou mycès sortent des racines des chênes et que les Grecs savent les faire croître sur les fumiers. La classification des champignons parmi les plantes vient donc des Grecs et perdurera jusqu'au XXe siècle. Et ce n'est que depuis peu d'années que les champignons de Madagascar ont fait l'objet d'études. Ainsi, un grand nombre d'entre eux sont encore inconnus. Rehefa be orana dia be da be izy fa rehefa mikotrika ny orana tsisy mihitsy na kely ohatry raha ohatry tia raha tsy mipotra zareo dia rehefa alina izy mipotra maraina ny olona amin'izay maraina ka raha ohatra zao misy ravin-dravika zao a dia miaingy ny ravikazo iny hitan'ny ankizy ainginy dia efa kitihanao ohatr'izao fotsiny dia efa ngotany ndray mpanilika ndray mandray eny nahitana olatra mainty betsaka dia ilay amin'ny kaninina drotrika reny kelikely ohatr'izao daholo ny mora fatarina ny olatra fihinana fa misy ohatry tivoli ty mihitsy ny be an'ny olatra anankiray nefa mahatsisy an'le mikidididy kely ohatry zao ambany ela dia izay zao dia efa fantatra hoe olatra tsy fihinana ty any anaty kininina daholo zao misy an'ireo dia mbola misy koa zany any anatin'ireny vomangy reny ty aty anaty bozaka misy an'ity zérôle ty eny amin'ny vodivody kininina eny ambodimbody anjavidy eny misy an'ity zany olapotsy ty zao ny tena matsiro aloha eto ty zérôle ty sady lafo dia manarakaraka dia ity Matetika ngizao sahira kwa Parmi les espèces de gros champignons existants dans l'île de Madagascar, certaines sont comestibles et d'autres toxiques. Les Malagasy les désignent des ulacha. Parmi les 260 espèces de champignons recensées dans l'île, on a 4% qui sont endémiques d'ici, ayant un grand rôle dans le maintien de l'environnement car ils remettent les éléments minéraux essentiels comme phosphore, carbone ou encore azote de nouveau assimilables par d'autres organismes en dégradant les matières organiques mortes. Certains champignons sont comestibles. On en trouve même aux environs de la capitale et
Écoutons ces partages respectifs avec des ramasseurs de Oulacha, d'Anjanvelona Ilaf et encore d'Ambonyarena na Kazondandy. Tambometana mamboly sy mivarotra dia avy eo makaina kely indray aloha dia maraina indray dia maka olatra. Mbo miadana Andravoavelona zany filazana eto commune Katikely. Hitanao le mandeha vao maraina tsy maintsy hoe amin'ny 10 zany afatra anaty kininina ny alay dia tsy maintsy mandeha makany tsinjon'ny vadiny any. Morana Kazondandy fito maraina amin'ny enina zay dia efa mandeha. Aty adidina Kazondandy aty zao tsika dia be olatra amin'ity. Ny toerana ety zao ambony renana fokotanina nosy vola commune Kazondandy fivondrona Manjakandriana. Dia ny fiveloman'ny olona aty zany rehefa favaratra dia maka n'itony olatra itony entina any Antananarivo dia izy ity azo atao laoka afangaro sosety, henakisoa, totokena. Dia matsiro be misy calcium maro be zany entin'izy ity eto Madagasikara. Dia rehefa tsy mianatra zany ny ankizy aty aminay dia maka an'io mba fitadiavam-bola keliny zany mba ataony goûter rehefa mandeha mianatra ry zareo. Sahira kwa Il est possible de cueillir ou d'acheter et donc de consommer des champignons à Madagascar, dont certains d'ailleurs sont sujets à l'exportation en petit nombre pour l'instant et tant mieux pour la biodiversité. On trouve par exemple des russules, des chanterelles, des girolles, des champignons noirs pendant la saison de pluie. Il n'est pas rare de trouver au marché, les longs de route, des femmes ou des enfants proposer des oulacha récoltés sous les eucalyptus ou encore sous les pins. La forêt malagasse en est très riche et que la nature nous offre sa plus grande richesse. Si l'on désire avoir une récolte satisfaisante, il faudrait se mettre très tôt en chasse. Ola manga sy rola, ola potsy. Zay mifinana aty. Ola sasapay, ola mainty dia ty dia sy rola kely. Dia ola bozaka. Dia efatra zany zao ny olatra fantatro hoe tena fihinana. Ty ola mainty le ohatran'ny hena ty, dia ty ola sapay dia misy olatra kininina dia le zérola le kely menamena kely reny. Ola mainty dia zérola dia ola potsy dia ola bomanga. Manomboka zao manomboka février tena misy olatra. Ohatry hoe 2 arivo dia raha tiana varatra ty manjary tsy arivo izy dia 3 arivo izy roa. Ny varotany amin'ny volia zao fa tonga zao ny 2 arivo dia misy mahazo 5 000 arakarak'izay ivarotanao tompony azy zany na hoe ivarotra 500 ary ianao zay tianao. Ny fahavaratra alongany ny fiainana ety ambanivohitra tsy hoe ny ety irery fa ny any amin'ny ambanivohitra rehetra mihitsy dia mora fiainana ny fahavaratra satria betsaka ny zavatra azo amidy sy lafo vola. Boly legioma amidy, olatra, ninona kitahena dia efa afaka arakaraka fihetsiketsehana amin'ilay mitady vola ihany angy fa raha tokony hoe hihinanana rehefa kingakinga dia lasa hena ny laoka. Ka ny tombontsoa anay raha ohatra zao isan'andro ohatrany manondraka na ohatra zany dia ny rano anefa zao maty daholo ny zavatra eny ananina dia amin'ilay rano miakatra dia afaka mandeha maka olatra alongany dia rehefa mahazo betsaka dia voasana dia efa mahazo betsaka ohatran'ny karaman'ny olona rery-lahy ihany ny anankiray amin'ny vehivavy mandeha maka olatra. Arivo dia mandeha amin'ny 7 arivo. Dia arivo ny asin-jarana. Tombontsoa amin'ny olatra le entina fivelomana amin'ny fiainana. Mavonjy poritra, mavonjy zavatra rehetra. Les champignons présentent plusieurs avantages au niveau socio-économique. Sa cueillette fait par exemple une autre source de revenus pour la population locale, surtout pendant le favarach ou le hachar, ou encore pendant la période de soudure, pendant le mainswatch. En effet, certains ramasseurs le font dans un but essentiellement pour les manger seulement, et d'autres les ramassent pour en faire de l'argent. Petits et grands s'entraident, se donnent la main pour en récolter beaucoup. Ils savent bien identifier les bons champignons et que ces connaissances, ces habitudes sont transmises de génération en génération. Amin'ny fandrahoana anazy sasana madio izy dia ampangotrahana amin'ny menaka sy voatabia sy ny tongolo. Dia zay izy vao arotsaka ao dia arona ka raha ohatra hoe izay eritseritsy mipahandro anazy ihany na hoe asiany rano tapakopy na eraky ny kopy hamasaka tsara le zany dia rehefa masaka ritra le rano
dia le menaka amin'izay sisa amin'ny andonanany io. Ingitsy mifidy vary fa na stôky na vary gasy na riva vary. Ny fikarakarana anazy dia sasana madio tsara dia ampangotrahana dia maka raha mangatsiaka amin'ny koveta dia araraka ao anatin'ilay koveta izy dia fihazana miverina ohatran'ny kosehana indray dia atao sosena amin'izay avy eo izay afangaronao anazy hoe ampiana hena izy na tongolo sy voatabia dia sosena dia atao ritra tsara mendimendy tsara. Arakaraka ny itiavan'olona anazy na vary soa na vary maina no hinanana anazy tsara. Raha izaho zao manao laoka an'ity dia alako kely fotsiny ty vodiny ty dia avy eo alako kely ny hodiny dia sasana dia mividy voatabia kely dia mividy tongolo kely na totokena na henakisoa dia andrahoako mitokana aloha le henakisoa zany dia avy eo arevako amin'izay le ohatra dia atao ritra tsara dia le izy mendimendy amin'ny menaka iny dia ataonao vary makolika no hohaninao aminazy fa tena matsiro rekany. Izy zany misy calcium zany ny olatra aloha hatreto. Ny karazana olatra fiainana fantako zany dia tony ihany aloha zany zao olatra olapotsy dia le ola manga kely kio zany olatra ohatry zany izy fa mangamanga dia zérola ninona dia ohatra hoe tanety may le tamotra zany ohatra tony dia drona dia amin'io zany betsaka le may le taorana dia amin'ny vodilanona voramontsana zany ny andriny mandeha maka zany ny ankizy kely dia za zany mividy anazy dia mifanaraka amin'izay vidiny eo zany zay ohatra zao ty raiso ty 10,000 ny vidianako azy dia tena miakatra io zany. Cuisiner de diverses manières à Madagascar, nous, avec Mine et sa famille, on a préparé un champignon au chouchou que l'on va manger avec du bon riz vargasmine. Je suis très contente d'avoir goûté un de mes plats préférés, oulatrana atoranareo zany ny fomba tsotra fomba fikarakarana an'ity olatra ity voasantsika ohatran'izao izy aloha dia alana tsara le ohatran'ny malamalama eo amboniny iny dia vita zay dia ity le tongony mitsatoka amin'ny tany ity misy fasika dia alatsika ohatran'iny izy. Rehefa avy eo tsika après atrafotsika dia andro anazy dia ataotsika eo fikarakarana anazy zany. Izay rôle kely ity tsy voasana fa ny tongony fotsiny no alatsika le amin'ny tany iny fa misy fasika dia mamparary. Voasantsika izy zany dia ho ataotsika laoka izy rehefa avy eo ataotsika matsiro tsara. Ity zany ataotsika fangaron'le sosety le olatra teo ty sosety ty manampy tsiro azy anaty sady misy vitamine. Akaranata anaty lavadrano aty zao tsika andrahotsika anazy. Afangaran'le olatra zany le sosety dia atao ohatran'izao mitetika anazy majinika ohatran'izao manifinify dia mora azo menaka ny any anatiny. Andro an'le izy ary tsika dia alefatsika aloha le menaka ao anatin'le vilany dia afaka taigny ampiasaitsika. Amena an'le sosety dia ity le sosety eo voasasa tsara izy dia tonga dia arotsaka. Tonga dia alefa ny olatra zany sasana tsara dia potipotehana ohatran'izao tsy mila tetehana. Mila rano kely amin'ny zinga kely fotsiny. Tsy dia atao be sira loatra fa mampiakatra tansy io. Dia ity le rano dia atao kely rano kely fotsiny izy dia saromantsika amin'izay ary izy iny dia ampiana afo amin'izay dia ampiana afo izy vetivety kely fefakadiny io dia masaka. Andoatra vary aloha zao tsika
dia hihinana le sakafo nikarakaraintsika teo a. Vary maina mateza kibo a. Iara ivavaka ary tsika amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy-masina. Amen. Andriamanitra tsofrano izay sinohanina ho anay, ampirepikarakara, ampy mba hifampizara amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka. Amen. La répartition des champignons est liée à la disponibilité de la nourriture, à la température et à l'humidité. Et à Madagascar, le sol fournit un endroit idéal pour un plus grand nombre d'espèces. Madagascar est reconnu mondialement pour ses richesses faunistiques et floristiques, ce qui lui fait d'ailleurs un paradis pour les naturalistes et aussi pour les mycologues. Je vous invite donc à venir visiter la grande île même pendant la période pluvieuse, car c'est le meilleur moment pour savourer la nature en toute sa splendeur. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous cette émission, tout en espérant vous retrouver dès la semaine prochaine, toujours sur Canal Austral TV pour une nouvelle découverte. À très bientôt et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Comme à Madagascar on dit, Veluma Manja Pione.